Socavitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany akafitsony, tongava malaky eo amin'ny magazay Baolay. Hello! Afaka tsara ny tasy. Socavitre, Baolay, Vaoline, Université GSI, manolotra ho anao ny vaovao. Arainao tanatin'ny fampalalam-baovao ny natoan-datsoratra momba ny fikasana-ndrotsaka ny PDS ho candidat ny ben'ny tanàna. Mazava ny lalàna 2014-020 andiany fahatelopolo amby zato fa tsy afaka mirotsaka ny PDS ezakilan'izay afaka mirotsaka kosa izy ireo ho ny didim-panjakana nivoaka tamin'ny volana febroary farany teo. Miisa valo ireo komina vaovao ho an'ny eto amin'ny faritra Analamanga. Araka ny fanadadiana nataonay tamin'ny iray tamin'izy ireo tsy mahafantatra ny mahakomina vaovao ny misy azy ireo akory na dia miponina azy. 3 volana mialohan'ny fifidianana kominaly tsy mbola fantatra mazava ny fandaminana ara-pifidianana vaovao momba n'izany. Fitorina rotsosina no napetraky ny kolonely Charles Andrianasoavina nizo malasa teo ho an'ny lehibe any tamazoriny tafika malagasy sy ny nisy ny fitsarana tamin'ny andron'ny bebe Zamita. Fitirina sy fiampanganana tsy mahapototra ho ny solomavambahoaka razana Masoa Kristine. Tsy vahaolana ho an'ny jirama atao anatin'ny fotoana fony ny fampiasana ny huile ho an'ireo milina ho ireo mpahay toe-karena. Kabary politika no nataon'ny ministra tsy mbola vahaolana atao anatin'ny efa-taona izany. Mateo amin'ny fafito amby fitopolo taonany i Richard Anthony, mpamorona ny gadona Twist tany France ary isan'ny nanakoaky tamin'ny taona 1970. J'entends siffler le train no isan'ny raha tena nahafantarana azy izay nivoaka tamin'ny taona 2017. Ira tao anatin'ireo enjato izay noforoniny ny andindinina avy hatrany. Des nouvelles gammes de produits débarquent chez Baolay, où l'on en prend plein les yeux avec un très bon rapport qualité-prix. Smart TV Ultratech correspondront mieux à vos besoins et à votre budget. Des subwoofers top et de qualité dotés des meilleures fonctions à petit prix. Découvrez les meilleurs frigos du moment qui coïncident à vos attentes à prix hyper compétitif. Des superbes produits, rien que pour les femmes, se marient très bien avec tous les intérieurs. Baolay, toujours meilleur. Socavitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle, Socavitre en Outapenac, 020 22 682 28, 033 11 256 63, Socavitre en Outapenac, très sincèrement à votre service. Bon ben je vais partir là. Hein. Ok. C'est bon là? Ouais. Pas de bisous? Non, ça va. Rejoignez Annick Beauté, spécialiste en coloration, coiffure d'événements, tissage, coiffure pour hommes, pack mariage. Oh, pas de bisous? Non, ça ira. Voulez-vous être une femme sublime, attrayante et sûre de vous? Mon secret, Annick Beauté. N'hésitez plus, affirmez votre personnalité chez Annick Beauté. Annick Beauté, notre secret.
efa ela no nitadiavako shampoing azo antoka sy tsy manimba ny volo. Shampoing tena mety aminy ary manamanitra azy ela. Sady maty ampiasa matetika e. Zany no natonga anay nifidy ny shampoing vao. Shampoing papay mampangirana sy manala ny volo misy arimbotra. Shampoing menthe manadio sy manamevana ny volo misy angatrana. Shampoing citron manome tanjaka ny volo mora mitsiro menaka. Vao shampoing tia ny volo peri. Vao shampoing citron, papay sy menthe amin'ny sachet sy tavoahangy. Situé dans une nouvelle ville, GSI Bypass, Université pionnière d'Avarajan, vous propose 4 filières clés. Informatique de gestion, multimédia et communication, génie management du BTP, management des affaires. Inscription encore ouverte avec GSI ITOS. Téléphone 034 38 174 74. GSI Bypass, téléphone 033 17 689 34. GSI, un passeport pour l'avenir. L'EFMED, c'est toute une gamme de produits d'ameublement d'une standing super classe, bien pour tous. Pour ma nouvelle maison, ce canapé est vraiment idéal pour me relaxer le week-end. Waouh! C'est tout à fait mon goût. Non seulement c'est décoratif, en plus, je vais pouvoir préparer mes petits déjeuners pour toute ma famille. Même les enfants rêvent d'être grands. L'EFMED, à nous ça. Ny azony vanikolaka, ny taninandrino ny tsara, ny orinasa Madagascar Evolution Immobilier dia vonona ny mefafapoanao izay mikasa hividy tany. Fitsidihana maimaimpoana, mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Koa raha mila fanazavana fanampiny ianao, dia antsoy azy ny laharana 033 21 099 06 nari 034 14 099 06 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Dia mbola faly mitsidika ny tokantrano indray tombokilasy sonka avy amin'izao herinandro vaovao izao miarabanao tonga sao tanatin'ny fampahalam-baovao ny fahitalavitra Cool TV ary manasinao anaraka izany hatramin'ny farany miaraba manokana ireo mpanaraka izany amin'ny alalan'ny fahitalavitra FMA any amin'ny faritany ny Toamasina fa hanatrika ny fionana tampony eo amin'ny firenena aziatika sy afrikana ny Bondonga ny firenena malagasy ny delegasiona miaraka aminy tafakatra hatrany amin'ny 7 ny delegasiona miaraka amin'ny filoham-pirenena ny antoerana araka ny loharany vaovao ray sy $700 isan-kalina ny ofan'ny suite présidentielle ho an'ny filoham-pirenena mandidina ny $500 kosa ny an'ny delegasiona tranga izay mampitangana ny fandaniana ataon'ny fanjakana ny ivelany mahalona ny ameany eto amin'ny firenena aloha ny fanadihadiana tanterahiny Michel Aranaritsaona. Raha oviana vao hangarara ny fitantanana ny volam-bahoaka eto amintsika, raha oviana vao hisy ravitra manery ny fitondram-panjakana hanao tatitra momba ny fandaniana ny vola ampiasain'ny fiadidinan'ny Repoblika. Hatreto aloha ny vola ampiasain'ny fiadidinan'ny Repoblika ny fantatra, ary tsy misy tatitra momba ny ampiasain'ny fanjakana ny Antsipriana izany. Sarotra araka izany tsy hametra-panontaniana rehefa mandrefa miopampana ny fandaniana rehefa mivahiny any ivelany, ny filoham-pirenena sy ny delegasiona miaraka amin'ny ankehitriny. Olona 140 no fantatra fa ilaina hanatrika ny conférence de Bandunga. Olona 70 kosa no mandrafitra ny delegasiona lasany. Hatramin'ny omaly ny ministra ny raharaham-bahiny no tany antoerana. Araka ny fanadihadiana nataonay apetraka amin'ny hotely ofaina $700 isan-kalina ny suite présidentielle ary mandidina ny $500 isan-kalina ny ofan'ny hotely ho an'ny delegasiona. Raha atao izany ny katsika tsotsotra, tsy ho kajiana ny suite présidentielle ho an'ny filoham-pirenena noho
maharadrarina izany ka ferina hoe ny 3 fotsiny amin'ireo delegasiona no andoavana hofatrano mahatratra $5,400 ny fiantranoana any an-toerana ankoatr'izany ny sakafo sy ny fandaniana hafa mitetina 17,100 tapitrisa ariary izany ny fandaniana ho an'ireo delegasiona rehetra lasany amin'ny hofatrano fotsiny ankoatra ny fandaniana hafa rehetra sy ny tamikaraman'izy ireo izay manodidina ny $300 ho an'ny olona iray. Rariny ve ireo fandaniana ireo inona avokoa no ataon'ireo mpikambana amin'ny delegasiona raha toa ka ny 9 amin'izy ireo ihany no mpanao gazety ary 12 ireo olona tela ilaina amin'ny fivoriana tokony hitondra lavitsara ny eo amin'ny firenena ny fivoahan'ny delegasiony filoham-pirenena tahaka izao raha ny nambarany mpahay toe-karena iray. Raha tsy mifanisaka zany ny poste de dépense maro isan-karazany manady zany le hoe principe de non compensation zany dia ka mametraka an'le tanjona ho amin'ny fampandrosoana na izao azy ny contexte politique atsika raha hain'ny mpitantana ny mijery ny fahazoana tombony betsaka amin'izay fifanarahana ataony any ivelany any na eto an-toerana dia izay aloha zany ny zava-dehibe fa raha toa kosa ka mametraka an'ireny fandaniana ireny tsika kanefa andehanao tourisme fotsiny ny tanjona dia mety tsy azotsika vokatsoa zany amin'izao toedrara misy eto amin'ny tany sy ny firenena izao zany. Andrasana fantatra araka izany izay ho vokatra ny fivoahana ny ivelany tahaka izao hatreto aloha na dia efa nivezivezy tany ivelany hatrany aza ny filoham-pirenena tao anatin'ny herintaona mahery izao mbola midiny robineny mpamatsy vola amin'ny ankapobeny ary mbola ao anatin'ny lisitra be ny Air Madagasikara sarana nahazo fanampiana avy alivenany isika na dia tao anatin'ny andro ratsy sy ny rivo-doza aza hatreto ihany koa mbola mila mitady 20 miliara ariary ny fanjakana entina hanatanterahana ny fifidianana vola 200 tapitrisa ariary kosa no heverina fa angonina amin'ny mpandray anjara 2 arivo mahery amin'ny fampihavanam-pirenena na dia io fandaniana amin'ny fampihavanam-pirenena io fotsiny aza raha ny fandaniana no ilaina vola io evaovahany 17,100 tapitrisa ariary hofatrano mandritra ny herinandro ho an'ny olona 30 any Bandunga. Mbola amin'izay vaovao ny politika izay hatrany misy mikasa ny androtsaka PDS ho kandida ben'ny tanàna ve ny londohan'ny mpisorona eo anivon'ny fitondram-panjakana resity izany amin'ny fihetsiky ny PDS vao notendrena sy ny PDS sasany ankehitriny tsy afaka mirotsaka ny PDS ho ny voalazan'ny lalàna 7,4 tsipika 820 afaka mirotsaka kosa izy ireo raha ny didim-panjakana nivoaka ny volana febroary farany teo izay tsy mbola nisy nahita hatreto fa mpitambo ny 7 febroary no nahitana ny ampahany momba izany arao ny matoan-dahatsoratry Enikajy Rakoto Manantsoa. PDS maro no fantatra amin'izao fotoana izao fa manomana ny firotsahako vidiny. Maro no miankina amin'ny fampitam-baovao nivoaka tamin'ny filan-kevitry minisitra ny 7 febroary farany teo. Araka ity fampitam-baovao ity dia tafiditra ao anatin'ny lisitra ireo tompona ndraiky mpanjakana sivily sy miaramila afaka mirotsaka hofidiana indray ny PDS. Tsy mbola nisy nahita ny didim-panjakana 2015 617 izay voalaza fa mamaritra izany hatreto saingy raha ity fampitam-baovao ity dia fantatra fa sokajiana ho mametra-pialana avy hatrany ary esorina amin'ny asany ireo tompony ndraiky mpanjakana ireo aorian'ny fanagatonana ny lisam-pifidianana ofisialy. Vao tamin'ny 12 aprily teo no niala teny amin'ny fokotany ny lisam-pifidianana ary tsy mbola nikatona izany. Mazava fa kajy politika avolenta no ao ambadiky ity didim-panjakana ity mba hahafahan'ny fanjakana mandrotsaka ny kandida mety amin'izy ireo sy hanomezana tombon-dany azy ka hanendrena azy ireny PDS mialoha ny fifidianana. Miazakazaka any amin'ny fandikan-dalàna indray ary ve isika ankehitriny. Mazava ny voalazan'ny lalàna 2014-020 ao amin'ny andininy faha-30 andalana faha-5. Na inona antony tsy afaka mirotsaka hofidiana amin'ny fifidianana manaraka ny mpikambana ao amin'ny delegasiona manokana. Izany hoe na aoriana na mialoha ny fanagatonany ny lisam-pifidianana dia tsy afaka mirotsaka hofidiana ny PDS araka ny voalazany ity lalàna nanan-kery nanomboka ny volana aogositra 2024 ity. Ny 17 febroary 2024 nefa namoaka didim-panjakana ahafahan'ireo PDS ireo mirotsaka hofidiana indray ny fanjakana. Ny tsara ho fantatra matony fanjakana manendry PDS iray dia olona akaikin ny fitondrana izany ary tsy ho voatendro PDS raha tsy olona anatanteraka ny teny midina izany hoe tsy maintsy manaraka ny toromarika izay omeny ny nanendry azy.
mazava ho azy fa tsy isy ny fitovian'ny chance na ny heritsika eo anivon'ireo candidat mifaninana hofidiny fa ahazo tombony ilay candidat efa voatendry mialoha ho PDS. Tsy misy raha teo ny fepetra teknika sy fahaiza-manao voafetran'ny lalàna na fisivanana ny CV momba ny olona tendreny ho PDS ka izay tiany ny fitondrana atao no tendreny. Ary mazava ho azy fa tsy isy PDS irotsaka amin'ny anaran'ny antoko politika hafa fa tsy maintsy amin'ny anaran'ny antoko eo amin'ny fitondrana izay nanendry azy. Fa na inina ary ve sa fikasana ny anakorotana ny fifidianana tsotra izao no kendrena ao amin'ny famoahana ny anaran'ny PDS amin'ny listr'ireo manam-pahefana sivily na miaramila izay afaka mirotsaka hofidina. Hevitra ny mpanara-baovao sy ny vahoaka malagasy ho tsy maharaka na inona ary tena bado ary azo ambakaina tahaka izany ve ka hosay ampiatra n'ity didim-panjakana ity izay manohitra ny lalàna 2014-020 ny fitondram-panjakana. Mikasika ny fantanterana ny fifidianana bentanana izay hatrany tsy mbola misy vonona ny toerana, andraisana ny bentanana vaovao eny amin'ny komina vaovao ny forana raha ny zava-misy ankehitriny no jerena raha tsy ahivina. Misy avaly ny komina vaovao ho an'ny eto amin'ny faritra Analamanga hatreto, tsy mbola mazava amin'ny mponina ny mety ho fizotrany asa eny amin'ireny komina vaovao ireny mbola salavitra ezaka kosa ny fampitaovana sy ny foto-drafitra sa ho an'ireny komina vaovao ireny hoy avy anivo ny ministera ny atitany Harony fanadihadiana. 470 tamin'ny 700 maherina angataka komina no nahazo izany taoriany ny fandinian'ny gouvernemanta ilay tolo-dalàna avy teny amin'ny anteny meram-pirenena. Hatreto anefa 3 volana mialoha ny fifidianana kominaly tsy mbola misy vonona ny foto-drafitra ary mbola tsy mazava amin'ny ankamaroan'ny olona ihany koa ny fandamina vaovao momba ireo komina vaovao ireo. Ho an'ny Anosy Avaratra ohatra izay isan'ny komina vaovao amin'ny distrikina Antananarivo Avaratra ano, mbola manjavozavo amin'ny mponina ny hoe aiza no hifidy, bentanana no hofidiana, an'ny komina Anosy Avaratra sa mbola ny komina Sabotsinameana. Izay eto Sabotsinameana, komina Sabotsinameana no hifidy, fa efa nahazo komina ny Anosy Avaratra fa mbola tsy mitsangana, mbola tsy mijoro le izy. Le izy zany mbola fantatry ny fokon'olona hoe isy komina eto Anosy Avaratra fa mbola tsy fantatra zany izay tany asinan'le komina le asinan'ny bentanana eto Anosy Avaratra. Bentanana Anosy Avaratra zany eto Anosy Avaratra zany aloha zao tsy dia misy toerana afa-tsy ny ato amin'ny fokotany fa ny hoe fanatsarana sy ny fanitarana anazy angamba no tsy maintsy hoe atao. Tsy mbola misy fanentanana miainga hatreto hoe hifidy bentanana voalohany eo amin'ny fiainana ho an'ny komina Anosy Avaratra ny mponina ety. Raha ireo no olana eto amin'ny faritra Analamanga, mampametra-panontaniana araka izany ny momba ny any amin'ny tany lavitra andriana rehetra any. Tranga izay toy ny manamarina ny hoe kitotoa ny fikarakarana ity fifidianana ity. Misy amin'ny renivohim-paritany sasany aza no mbola tsy zarizary ny foto-drafitra san'ny komina, maika fa izay ny ambany ravin-kazo rehetra any. Mbola lavitresaka ny fampitaovana ny komina vaovao hoy ny sekretera jeneraly ny ministera ny atitany. Tsy maintsy efa mijery manokana ny fomba ampandehanana ny raharaha eny anivon'ireny komina ireny zany ny fitondram-panjakana fohy be amin'izao fotoana izao, ary indrindra tsy maintsy ho jerena ao anatin'ny loi de finance rectificative zany izay teti-bola hoentimana ny fampandehanana an'ireo komina ireo. Eo amin'ny fampitaovana sy ny trano aloha dia veriko hoe tsy maintsy ataontsika hoe lavitrezaka zany ireny atao tsikelikely ny amin'ny tany azy arakaraky ny eo am-pelantanan'ny fanjakana. Tsy mbola fantatra izany hoe aiza no biraon'ny rantsan'ny senita ety anivo ny komina ambanivohitra Anosy Avaratra. Raha izay ny zava-misy, ahoana no ahazoana antoka fa ilaina ary tsisy alabato ny fifidianana. Ny biraon'ny komina ny toerana ara-dalàna voafaritry ny lalàna fa ahafahany miasa sy manao ny raharaham-panjakana tahaka ny fifidianana. Ho ampy mizara amin'ny vondrom-bahoaka pasitra tsy njara-pahefana ve ny teti-bola natokany fanjakana ho amin'izany. Teti-bola izay raha tsy misy ny fiovana dia ny iray isan-jato ny teti-bolam-panjakana ihany no voatokana ho an'ny vondrom-bahoaka pasitra. Fa manjavozavo ny fitantanana ny volam-panjakana eto amintsika raha ny hevitry ny Baitoekarena tsy misy tatitra mazava amin'ny vahoaka ny amin'ny fomba nampiasana ny vola ao amin'ny kitapom-bolam-panjakana ho avy anefa izao ny fifidianana kominaly. Mbola misy 400 miliona ariary tadiavina saingy tsy misy mety milaza hoe aiza no ahitana izay vola izay, tsy tokony rotorotona ny fantanterahana izay fifidianana izay hoy ny manam-pahaizana manokana mikasika izany fanadihadiana.
Mbola mijanona ho baraingo hatreto na ho vita amin'ity taona ity ihany na tsy ny fifidianana kominaly. Ankoatra ny tsy fahatombanana ara-teknika, mbola mijanona olana goavana ny resaka ara-bola. Mbola 700 miliara ariary amin'ireo 800 miliara ariary tadiavina raha ny vaovao farany. Tsy tokony hiazakazaka amin'ny fanaovana fifidianana ny fanjakana rehefa mbola tsy vonona hoy ireo manam-pahaizana manokana amin'izany. Izany hoe tsy miankina amin'ny famatsim-bola avy any ivelany. Tsy dia misy mangarara loatra zany eo amin'ny hoe lafiny ara-bola. Satria araka ny fantatra zeno raha hatramin'izao dia misy olana ary tsy misy fahavononana amin'izay lafiny ara-bola zay eo anivon'ireo raha tsy manaiky ny senita izay tatitra eno zany avy amin'ny namana samihafa ka raha ohatra ka tsy feno zavatra io zany ny resaka ara-bola dia mazava loatra fa tsy tokony hatao ny fifidianana fa akisaka hembotra mihitsy fa manjary lasa tontolo ilay fifidianana e. Ny zavatra misy nefa dia mety teraka olana indray zay raha ohatra ka tsy tombona ara-dalàna sady very volantsika zany ny very fotoana. Herintaona sy efa-bolana nijoroana ny fitondrana Rajaonarimampianina, efa indrona mbola vola lalàna amin'ny fentim-bola-panjakana saingy tsy mbola hita ao ny mikasika ny anaovana ny fifidianana. Fanontaniana ny hoe efa nivonona ny anao fifidianana rehetra amin'ity taona ity araka ny nambaran'ny Praiminisitra avy ny fitondram-panjakana. Ny zava-misy ankehitriny izay manamarina ny filazana fa tsy mbola mahatoky ny fitondrana ankehitriny ny mpamatsy vola. Tsy ampitra kefa ny akamaroan'ny mpitondra fanjakana ankehitriny ka tsy maharesy lahatra ny mpamatsy vola raha ny nambarany Ralson Roger. Ka zay le fahafahana miady hevitra amin'izareo zay moa antsonony amin'ny terme teknika hoe Baden Powell ozy zay zavatra zay hitako hoe tsy hanana an'ilay gouvernemanta zay. Tsy hanana an'ilay gouvernemanta mihitsy zay fa ohatran'ny somary varimbarina le gouvernemanta. Any ka ohatran'ny tsy noraisiny ohatran'ny hoe vokatra zany le Madagasikara dia hoe ahoana ny varotana an'ity vokatra ity mila manao marketing ianao zany amin'izay fotoana zay. Ka zay zavatra zay zany tsy nisy mihitsy tato amintsika fa dia samy mandeha samy mitady ny isaky ny ministera, tsisy firindrana ilay asa, samy manao izay saim-patany. Raha tsy ahivina, ny herinandro teo no nihaona tamin'ny mpamatsy vola ny Zenita tapaka tamin'izany fa hatsangana ny comité de pilotage hanao ny tombana rehetra hahafantarana ny asa rehetra mbola ilana vola. Mampametra-panontaniana ny hoe tsy efa tokony ho fantatra mialoha ny nanomanana ny fifidianana ve izany. Tsy misy hevitra ihany koa ve ny anaovan'ny fitondram-panjakana ny fifidianana amin'ny volan'ny fanjakana malagasy tsy miankin-doha amin'ny vahiny. Ny fifidianana rehetra natao teto Madagasikara nanomboka tamin'ny taona 790 izay ka hatramin'ny 1320 izay tsy nilana vola avy amin'ny vahiny. Andro ny lasa tamin'ny 100 andro hitsarana ny ministera tsirairay avy raha ny zoma fa 10 ny volana aprily farany teo no lazaina fa nanomboan'izay tombanezaka izay mbola manjavozavo amin'ny vahoaka hatreto izay tena fiovana andrasana amin'ny tompona ndraikitra ny anivon'ny ministera ny sehatra miantraika amin'ny vantana amin'izy ireo kosa no nitondran'izy ireo fanamarihana toy ny fanamboaran-dalana ny kalitaon'ny fandraisana eny amin'ny rafim-panjakana toy ny fitsarana sy ny toeram-pitsaboana ary ny vidim-piainana roa ny fanadidina ny tanteray ny olivantry ny ala. Fitatana vola amin'izay ny ministera rehetra izay samy manana anjara asany ao anatin'ilay groupe anankitelo voalaza teo ny gouvernance, ny économie sy ny social dia manomboka androany zany no kotina amin'izay zany ilay 100 andro ary hijerevana ny vokatra zany any amin'ny fataperan'izay 100 andro zay. Zoma 10 aprily 2023 alatsinainy 20 aprily 2023 90 andro sisa izany hoe 3 volana katroka no ananan'ireo ministera anaporofona fa mahavita zavatra izy ireo ho an'ny olon-tsotra midika zavatra be izany. Eo amin'ny vidim-panafody zany tena ohatra ny hitarainanay mpitondra marary ato fa ohatra mitangana be loatra ilay vidim-panafody. Fotoana very be da be amin'izao sady ny asa koa mandrarà mbola andraikitra ny tokantrano rehetrarehetra fa dia magnataka amin'ny fitsarana zany zay mba hafainganina le raha eto. Misy fotoana zany hiverenana ety foana zany fa tokony hafainganina foana zany le misy. Ohatra hoe lalana zao tokony mba amboarina fa ratsy loatra. Tena tsy mbola ampy, tena ratsy loatra le lalana eto amintsika. Eny izay aloha fampanantenana meka hita eo. Vidim-piainana zany amin'izao tena midangana. Le président le fanaovan'ilay président fanahina teo Mahamasina zany tokony mba jereny kely aloha zany le vidim-piainana malagasy fa mba mahantsa le malagasy. Raha tokony tena vidin'ny vary zao amin'ny 1 kilao tokony mba hoe 10.
fa raha ny ministera tsirairay no noirairaina fa anaovana ny tombanezaka manao ahoana kosa ny mikasika ireo vina sy toromarika napetraky ny Premier ministre Jean Ravelonarivo. Isan'ireo tsaraina ihany koa ve ny tena ny manoloan'izany. Isan'ireo lokaloka ny Premier ministre ny fanarahamaso ny gaboraraka, ataon'ireo fonctionnaire fantôme, ny fanajana ny ora fidirana sy ny firavana, ny lazany ny ametrahana fitaovana anarahamaso izany. Aiza ho aiza hatreto ny tetikasa pointage sy badge électronique, ministera tokana dia ministera ny vola sy ny teti-bola hatreto no mbola mampiatra io fomba fiasa io, ary efa talohany nametrahany Premier ministre io viny io no nisian'izany teny. Tsy mbola misy ministera nahavita io toromarika nomeny Premier ministre io tato anatin'ny 3 volana mahery nipetrahany Premier ministre teo amin'ny toerany. Faraky ny fanarahinao teny anatin'ny lohatenim-baovao fanalambaraka fa niratsirana imasom-bahoaka ary fitaka izay raha fehezina no antony nametrahany kolonely Charles Andrenosovina fitoriana ny zoma farany teo londoany maromaro tao anatin'ny fitondrana tetezamita teo aloha notoriany amin'izany ankoatry ny filohan'ny tetezamita izay nambarany fa mila mifona aminy isan'ny voakasika izay fitoriana izay razana maso Christine sy ny generaly Indrina Arjona André ity faran'izay nilaza fa fiapangana tsy maro-potitra ity nataon'ny kolonely Charles Andrenosovina ity arao ny fanadidina no tanterahiny Oliva Antriniala. Fitoriana rososina ny voalohany any generaly Indrina Arjona André, lehibe ny état-major général ny tafika malagasy tamin'ny andro ny tetezamita farany teo. Voapanga ho namitaka ny kolonely Charles Andrenosovina nandritra ny fitondrana tetezamita. Ny faharoa, Andrazana Maso Christine, ministry ny fitsarana tamin'ny andro ny tetezamita ihany koa. Notoriny no ny fanalambaraka azy masom-bahoaka tamin'ny nilazany fa tsy salamasaina sy adala afaka ny kolonely Charles Andrenosovina. Raha nilaza tsy ambaratelo ny raharaha fanongana mpanjakana 7 ireo no napetraka ity miaramila ity isan'ny nalaza tamin'ny raharaha 7 teny amin'ny fitsarana ny zoma lasa teo. Ankilan'ireo raha nilaza kosa Razana Maso Christine isan'ireo voapanga fa fitoriana sy fiapangana tsy maro-potitra ity nataon'ny kolonely Charles ity, manao fihetsika izay miteraka fahafambaraka ho an'ny voatonontonona anarany ity kolonely ity hoy ny solombavam-bahoaka Christine Razana Maso. Sady tsy mampangatsika any tsy mampafana. Ny olona tsy toritoriana foana raha zavatra tsy anana pirofo mivaingana. Asa nanahita izy nilazana tamin'ny hainao manjery ve zany zavatra zany na nitsoko mpanao gazety na tamasombahoaka na nisy vahoaka olona marina eno an'izany fa ny io ataon'io raha zao no hitako hoe fanalambaraka olona. Io zavatra ataon'io amiko aloha zany zao dia io no atao hoe fausse accusation io fiapangana tsy maro-potitra ary dia manana zo koa zany manao ny zo afaka koa hitondra an'izany amin'ny fotoana izay mampety azy eo anatrehany fitsarana. Ankoatra ireo tompon'andraikitra ambony tamin'ny tetezamita ireo, isan'ny anana an'ity mpiaramila ity lonilony ihany koa ny filohan'ny tetezamita Andrinirina Rajoelina izay nomeny 5 andro hifonana aminy any an-tokantrano noho ny fitaka izay nataony mpitondra teo aloha ity azy. Isan'ny fanontaniana apetraky ny mpanao politika ankehitriny hoe iza ny mpanao politika mamporisika an'ity kolonely ity hanao izao fihetsika izao, inona no anteneny ho azo ao aoriana ity hetsika ity. Raha tsy hivina, tao aoriany fanefantsy nomeny filoham-pirenena Rajaonarimampianina tamin'ny fiandohan'ny taona farany teo no nahafahany ity kolonely ity niverina an-tanindrazana ary isan'ireo voaheloka ny fitsarana higadra mandra-pahafaty izy no ny raharaha fanongana mpanjakana nandritra ny tetezamita. Mikasika ny raharaha batoary ny akadra tombo kosa emitra ho amin'ny rampitso amin'ny sivura sisa ny fakana ambava ny bentanana lasora eny amin'ny chaîne pénale mikasika ny famarotana ny abatoary ny akadra tombo. Olana teo amin'ny solosaina ny katso hatramin'ny zoma sy ny tsy fahatongavan'ny informaticien tokony hanamboatra izany no antony io raha ny fanazavana azo teny an-toerana. Tsy tonga teny an-toerana ny procureur mpanao fanadihadiana raha tsy tamin'ny iray ora latsaka fefany raha toka efa tamin'ny 9 sasany kosa tonga teny an-toerana ny atao fanadihadiana raha tsy ahivana ny famarotana na fampanofanana 7 taona ny tany misy ny abatoary ny akadindratombo amin'ny mpandrara sonono anton'izao fanadihadiana izao manodidina ny 7 ny olona anaovana fanadihadiana ankehitriny taoriany ny fitoriana napetraka teny anivon'ny Bianco. Fa mikasika ny fitaterana anabakabaka kosa aorian'ny faran'ny volana no fantatra ny orinasa vahiny azo ny fandraharana ny orinasa ADEMA orinasa 4 no mifaninana ary ny orinasa AFEC sy ny ADP no isan'ny manana tombony amin'ireo orinasa vahiny ireo. Tsy mbola fantatra kosa hatreto ny toy ny hetsika ataon'ny mpiasan'ny seranam-piaramanidina anoherina ny fanapahan-kevitry ny fanjakana fanadihadiana Lili Rapiata.
Mandeha ankehitriny ny fandiniana ny tso-taratasy ny orinasa vahiny efatra voasafidy ny zoma farany teo handray ny orinasa ADEMA. Aoriany ny farany volana no fantatra izay azo izany amin'ireo orinasa ireo. Etsy ankilany nangina ny fitakian'ny mpiasan'ny ADEMA androany. Raha ny fanazavana voaray tamin'ny solotenan'ny mpiasa, mbola mandeha ny fivoriana ankehitriny amin'izay ho toy ny hetsika. Mbola tsisy aloha izao fa Pandeha miisa 7 hetsy ho an'ny seranam-piaramanidiny Ivato ary mandidina ny 2,3 hetsy isan-taona ho an'ny seranam-piaramanidiny Nosy no mifamezivezy amin'ireo. Mandidina ny iray faingo 7 miliara ariary kosa ny vola ilaina amin'ny asa goavana atao eo amin'ireo seranam-piaramanidina ireo. Tsy manana io lelavolo io ny orinasa ADEMA hanatanterahana ny asa. Antony hanomezan'izany ny orinasa vahiny. Mbola miankina amin'ny fanarahana ara-bola eo amin'ny orinasa sy ny ministera isan-tsokajiny no hanomezan'izany fitantanana izany. Dia ao anatin'le processus d'évaluation zany tsika zao hatramin'ny faran'ny volana jerena hoe inona daholo ny critère ho raisina dia betsaka zany ny hodinina amin'izany ao ny mety hoe redevance ao ny mety hoe ohatrany ahoana ny mety formule de partenariat eritreretiny zany rehetrarehetra zany dia atao miaraka amin'ny ministèran'ny transport, ny ADEMA, ny ACM ao anatin'le équipe d'évaluation zany izay mpisehatra rehetrarehetra zay. Orinasa Sinosy Frantsay no fantatra fa miady ny azon'ny fitantanana ny orinasa ADEMA. Ny vahiny ihany ve no afaka manarina ny orinasa ADEMA? Araka ny fanazavana voaray, miankina amin'ny volam-pidirana amin'ny fanjakana no hanomezana ny fitantanana ny orinasa vahiny. Raha tsy ahivina, mandidina ny $9 ny hetra alain'ny orinasa ADEMA amin'ny sidina anatiny, raha toa ka $730 zany ho an'ny orinasa vahiny, ary mandidina ny $7 kosa ho an'ny sidina iraisam-pirenena, raha toa ka $430 ho an'ny orinasa vahiny. Isan'ny ampienan'ny vola miditra amin'ny orinasa mpanjakana ADEMA araka izany, ny hanomezana vahana ny orinasa vahiny hitantany orinasa io. Vaovan'ny fampianarana ambaratonga ambony anatevin-darana ny fitokonana nataon'ny mpianatra Opitsabo sy ny Paramed, ny mpianatry ny fakulté d'Aix ao amin'ny Rampitso sy nisy ny marimaritra iraisana teo amin'ny tompon'andraikitra sy ny solotenan'ny mpianatra andritra ny fifampiresahana ny maraina teo. Mbola hita hoe araka izany ny fitakiana ary amafy mandrapisiany ny fanambarana ny daty fandraisana ny vatsim-pianarana sy ny fampitaovana fanadiny Doany Andrejatovo. Mbola ny mpianatra Opitsabo sy ny mpitsabo-panampiany aloha ny tazana nitondra sora-baventy androany. Anatevina azy ireo ny mpianatry ny Daix Rampitso raha ny loharanam-baovao azo. Etsy ankilany efa nanome toky ny mpianatra Paramed ny fanjakana amin'ny fandraisan'izy ireo presalaira amin'ity taona ity. Araka ny loharanam-baovao azy tamin'ny foloan'ny mpianatra androany anefa fa tsy mpianarana ihany no azon'izy ireo. Ny toetra raha misy eto anivon'ny anjerimanontolo dia ny association pédagogique rehetra ao amin'ny Daix araka ny vokatra ny assemblée générale izay nataony tamin'ny mpianatra androany manohana tanteraka ny fitakian'ny faculté médecine. Izay mantsy dia marihana fa efa nianatra 2 volana izay ny idiranay. Nefa ny fanarahana tamin'ny farany mianatra 2 volana tokony ho azo ny vatsim-pianarana 2 volana sy ho fampitaovana. Ny examen anay manakaiky ny système LMD efa mandeha, mila connexion ka dia izay no angatahanay mpianatra ao amin'ny Daix sy ny fitovian'ny fangatahana amin'ny médecine. Ny antony hitakiana ihany presaleranay dia fantatray fa tsy avy eto Madagasikara mihitsy ilay izy fa famatsim-bola avy any ivelany. Dia tianay hazava zany hoe natao aiza ny volanay satria tamin'ny herintaona efa tsy nomenanay ilay izy. Dia efa tamin'ny première année zay efa nomena toko mihitsy hoe amin'ny deuxième année nareo mandray presalaire ko maninona ny tampotampoka eo ko hoe boursier zay. Dia zay tsy anaiky an'izany fa takianay ny presaleranay satria ilay izy avy any ivelany fa tsy mbola fantatra ny volana sy ny daty andraisan'ny mpianatra ny vatsim-pianarana. Ny fikarakarany antoan-taratasy ny vahaolana natolotry ny université nandritra ny fifampiresahana izay nataon'izy ireo. Ny zavatra sura zany ka aloha dia hoe raha ohatra ka manaiky ny mpianatra androany miaka an'ilay fiche de bourse dia mameno amin'ny fiche de bourse raha amin'ny zoma dia mivory ny commission satria tsy maintsy misy commission mivory fa tsy azo omena fotsiny ilay izy. Mivory ny commission amin'ny
latsinainy ho avy zao hoan'ny médecine fotsiny zany dia larbizany a dia efa azo eritreretina hoe vita ny arrêté dia ny arrêté iny alefa any amin'ny ministère ny enseignement supérieur. Ya mahakasika ny reny fanambarany reny moa zany a zavatra nitakinay androany a dia daty nitakinay androany daty ny vatsim-pianarana ny allocation de stage ary mahakasika ny paramedy ihany koa dia raha ny communiqué izay voarainay teo zany a dia tsy mifanaraka amin'ny zavatra angatahany mpianatra ka noho izany zany a dia mitohy ny fitakian'ny mpianatra ao anatin'izay rehetrarehetra. Raha tsy ahivana nanomboka ny volana desambra 2024 ny mpianatra ho mpitsabo niditra nianatra 5 volan'izay tsy mbola nandray vatsim-pianarana izy ireo. Lafim-baovao fa kosa indray mety amin'ny milina ampiasain'ny jirama ny Wilourde tsy vahaolana ho an'ity orinasa mpanjakana ity ao anatin'ny fotoana fohy anefa izany raha nambara ny pahitoekarena iray hatreto mbola ezaka maro ny tokony atao ahafahana manenika ny tsena anatiny sy manondrana ny ivelan'ny fanadihadiana Michel Ranardzon. Hanampy ny orinasa jirama ny fanjakana amin'ny alalan'ny Wilourde raha tsy ahivana toy izao ny fanambaran'ny ministra tompon'andraikitra mahakasika izay. Hatramin'izay mbola tsisy namokatra teto amintsika. Ity vokatra voalohany amin'ny solika. Ary vokatra voalohany io tsy hoe zavatra kely izy io. Ary eran-tany indrindra amintsika aty amin'ny tanàna tany Antarimbato vita zany hoe manana mamokatra zany izao. Ka hoe amin'ny voalohany satria mbola andran'izy io fanandramana izy io dia efa misy vokatra efa niterevantsika teo zany vokatra voalohany ho azysika dia mba nomezana ny jirama ahafahany mba hanena ny fampiasana ny gasoil ny diesel amin'ny groupe fa mampatimba sady mora no mba mety amin'ny moteurn'izy ireo zany. Hatreto ny orinasa jirama irery ihany ny mpanjifa manana milina mety amin'ny Wilourde eto amintsika. Raha tokana ampiasa Wilourde importé izy ireo teo aloha efa nisy ny fanamboarana rehefa vonona ireo milina ireo amin'izao fotoana izao. Karazana Wilourde hafa importé nampiasain'ny jirama dia rehefa tonga ny Wilourde Antsimondroro dia misy fahasamihafana kely amin'izy io. Teo zany dia tsy maintsy nanao rectification nanitsy kely indray ny machine misy ao amin'ny jirama dia efa endrika tamin'ny vaovao faraparany teo zao efa verina mihodina amin'loany ny machine jirama ao mandro seza sy ny eny ambomanam-bola izay hany mampiasa an'ireo vokatry ny Wilourde ireo zany. Raha ny tokony ho izy ena araka izany ny fandaniany jirama amin'ny resaka gasoil rehefa mampiasa Wilourde. Ity menaka mavesatra izay tsy vahaolana ao anatin'ny fotoana fohy ho an'ny jirama raha nambara ny pahitoekarena iray nanontanianay maro ireo dingana tsy maintsy ralovana ahazoana tombony amin'ny menaka mavesatra tsy miroro io raha ny fanazavany. Ny voalohany aloha dia tsy maintsy misy traitement zany izy io misy zavatra ampiana ao anatin'le Wilourde vao azon'ny jirama ampiasaina izy io misy transformation kely atao zany dia ny dikan'izany zany amin'izay zavatra rehetra atao momba ny traitement tsy miroro tsy dia tena hoe ho mora loatra ilay izy rehefa tena notaniana. Tsy miroro mbola manahirana koa satria efa hatramin'ny elo ny fantatra hoe sarotra be ny exploitation io. Noho izany zany tsy ahavokatra be amin'itsika raha tsy efa tena mivoatra be ngamba ny teknôlôjia tsoatsy fa nasana zany ilain'ny jirama tokoa izy io ary efa tokony efa azo atao zany azahoan'ny jirama zavatra vita atao toerana ampiasaina fa tsy hanafatra intsony. Raha tsy ahivana nanomboka ny taona 2024 no hiezaka hanondrana Wilourde ny Madagasikara ary 4 hatramin'ny 2 alina barila isan'andro no isan'ny tarana izany. 200 hatramin'ny 300 barila isan'andro kosa ny vokatra ny tsy miroro amin'izao fotoana izao raha toa ka 100 barila ny tahiry efa misy. Fantatra kosa fa ametraka fitoriana ny fisemare taoriany 10 nisy teo amin'ity farany sy ny mpandraraha iray raha toa ka androany no tokony niakatra fitsarana ity raharaha ity nijanona tamin'ny ora faran'izany raha tsy ahivana mitonona ho tompon'ny tany iorenana ity sendika ity ilay mpandraraha andalina ny fanadihadiana eny anivon'ny Bianco raha ny fanazavana azo tsy hijanona hatreo anefa izany hoy ny tompona ndraikitra eo anivon'ny fisemare aro ny fanampanazavany. Vity zay ny azy fanjarana indray zao mbola tsy vity ny azy
fa tsy fantatra zay any ambadika io anazy io mety alefany amin'ny fotoana tsy fantatra io fa io rehefa ohatra ka zay ny ditaviny zay aloha de tsy maintsy ho lasa lavitra kokoa am'izay ty zavatra ty anlehibilehibiena aminay fise mare io ka zay miantso ny tompona andraikitra rehetrarehetra trany andray fepetra mikasika an'io zavatra io fa zay a tsy hijanona fotsiny am'izao asa faindray no entina aminao amin'ny ty ariva ity na mpivahiny na mpizahatany isan'ny mividy ny asa tanana malagasy avokoa izay ho an'ny mpanao asa tanana sikotra mahavelona ny asa ary mbola manana ny anjara toerana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena manomboka amin'ny iray alina ny fanamboarana raha ny fanazavan'ny mpanao asa sikotra ny fisian'ny asa mandavataona no isan'ny tombony ho azy ireo ary ny fanadidina tanterahiny Mikael Ramarla. Trano kely tafilabasy tsatokazo amin'ny sisiny efatra sy zarizary raha ampitahina amin'ny atelier lehibe saingy toeram-piasana ivelomana ho azy mirahalahy ireto. Amin'ny valora maraina dia efa mirotsaka an-tsehatra ny mpanao asa sikotra ety amin'ny Sapanina Ambotrimanjaka manomboka amin'ny iray alina ariary ny fanamboarana olona iray amin'ny hazo ety tafakatra ny amin'ny 9 alina ariary kosa izany ho an'ny tsangan'olona lehibe toy itony. Maharitra 4 andro ny fanamboarana ny sikotra kelikely ary hatramin'ny 4 andro eo ny asa goavana toy itony lohan'olona goavana itony. Ny fahamaroan'ny akora fototra no antony iray mahafinaritra ny asa raha nambaran'izy ireo. Ohatranay zao itony zao le hazo hoe nianjera tamin'ny cyclone reny tony dia efa maina dia azonay ampiasaina dia zay no atao. Manga, zavoka, isan-karazany hazo izay mety ampiasaina dia azo ampiasaina daholo. Ny mpandraharaha mahitahita afaka manangona vokatra ety sy mpivarotra izany any ivelany ihany hatreto no tena mampidibola betsaka amin'ny ity asa tanana ity. Antony anaovan'izy ireo izany fa avitsian'ny mpividin'ny vokatra. Tanao le efa mividin'ny le malagasy any tsy ampy dia tsy mahatakatra izy na tiany ary le zavatra dia tsy afaka mividy izy. Araka izany manomboka amin'ny 2 alina ariary ireo asa sikotra ireo rehefa nandalo fanatsarana maro. Mandina ny 4 ariary kosa ny lafo indrindra amin'izany. Ho an'ny mpivarotra ny fotoanan'ny fialan-tsasatra no mampandeha ny tsena raha nambaran'izy ireo hatrany. Kolontsaina sy fanabeazana ny 5 isanjaton'ny vola ilaina ahafahana manonta boky singany iray no lany amin'ny aba ankoatr'izay lafo ihany koa ny akora fanamboarana boky isan'ny mampitarina ny mpanoratra boky malagasy izany tsy mbola mibahana ny tsenan'ny boky amin'ny fanabeazana fototra hatreto ny firoboroboan'ny internet raha ny fanazavan'ny mpanonta boky. Fanadihadiany Mikael Ramarla hatrany. Ny fahalafosan'ny taratasy sy ny ranomainty anotanan'ny boky malagasy no olana sedrain'ny mpanoratra malagasy. Afarana avy any ivelany sy 10 isanjaton'ireo akora ireo. Tafakatra amin'ny 50 isanjato mahery ny aba tsy maintsy alohan'ny mpanoratra. Io aby io dia io saran'ny fanontanany boky io dia eo amin'ny 5 isanjato ka hatrany amin'ny 7 isanjato ny fanaovana boky dia ao anatiny lany anatin'ny fanontana azy fotsiny. Nefa mbola eo ny sarany omenan'ny mpivaroboky, mbola eo koa ny vola omenan'ny zon'ny mpamorona ary ny mazava ho azy ny miverina any amin'ny mpamoaka boky izany dia lasa lafo le boky raha jerena amin'ny isan'ny mpanjifa izany. Mbola mitana ny toerana ny asa soratra na boky malagasy araka ny fanazavan'ny mpikarakara. Iny aloha raha fijerinay azy mbola tsy dia tena mampatahotra loatra ho an'ny mpamoaka boky izany satria mbola vitsy ny olona no afaka manjifa an'izany zavatra izany. Ny any amin'ny ambaratonga eny amin'ny anjery manontolo no tena efa mampiasa ny betsaka ary anatrany ivelany raha moa dia efa izay izany ny zava-misy fa raha ny aty amin'ny ambaratonga ambany amin'ny fianarana dia mbola manjifa boky ho an'ny ankizy, boky taratasy azafady. Etsakilany misy amin'ny mpianatra no mbola liana amin'izany famakiana boky izany na eo ary ny firoborobon'ny teknôlôjia maro amin'izao fotoan'izao. Resaka boky malagasy misy fianarana be da be. Ty zao naiko vakiako ty io arakaraka ilay ankizy ihany hoe internet dia boky fa raha ny tena izy dia boky ihany ny tsara izany satria mamelabelatra kokoa na dia ora ny internet.
Tony Santaona misy ny fitariana ny mpanjifaliana amin'ny boky mandritry ny foire des livres eo Antaninarenina izay manomboka androany. Ahafahan'ny mpianatra mahita sy mividy ny boky fianarana sy ny boky ahitana ny asa soratra malagasy ary ny boky fivavahana izany. Afaka mianaka izany ny rehetra manomboka androany hatramin'ny zoma ho avy izao boky malagasy hatramin'ny 5 alina no hita eto. Eo amin'ny tontolon'ny kanto iraisam-pirenena nodomandry teo amin'ny 17 taonany i Richard Anthony mpamorona ny gadona twist omaly no nodomandry ity mpihira isan'ny namiratra andritry ny taona 70 ity. J'entends siffler le train no hira isan'ny tena nahafantarana azy tamin'ny taona 2700 hira iray amin'ny hira 900 izay noforoany teraka tany Kary Richard Anthony ary isan'ny nanamarika ny fivoaran'ny hira frantsay hatrany ny sanganasany. Anisan'ny hira nampalaza azy ihany koa ny hira izay mitondra ny lohateny hoe Amoureux de ma femme na koa présent tu peux t'en aller tamin'ny taona 2012 no notanterahana tao amin'ny Olympia ny fanaovam-belomazy teo amin'ny tontolon'izay kanto izay. Fa iverina eto toerana kosa isika eto anatin'ireto vaovao nisongadina tamin'ity an'ity ireto. Tsy afaka mirotsaka ho ben'ny tanàna ny kandida ny PDS raha ny lalàna 424 tsipika 827 afaka mirotsaka kosa ny PDS raha ny didim-panjakana nivoaka ny volana febroary farany teo. Nametraka fitoriana roa sosina ny kolonely Charles Andrenasoavina ny zoma farany teo ho an'ny lehibe ny etamajoriny tafika malagasy sy ny ministry ny fitsarana tamin'ny fotoana ny tetezami tahanto ny fanalambaraka fa ny ratsirany masom-bahoaka ary fitaka fa eo amin'ny tontolon'ny fampianarana ambony anatevin-darina ny fitokorana ataon'ny mpianatra obitsabo sy paramède ny mpianatry ny faculté tex ao amin'ny rahampitso. 10 andro no lasa tamin'ny 100 andro hitsarana ny ministera tsirairay avy raha ny zoma faha 20 ny volana aprily farany teo no lazaina fa nanomboan'izany tombanezaka izany dia izay ihany koa no hoentina manakatona ny fampalam-baovao tamin'ny tian'io ity sorina ianao niaraka tamin'ny hatramin'ny farany veloma toko. Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany akafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Hello. Afaka tsara ny tasy. Ny fahapalalamba vao dia niarahanao tamin'ny Soka Vitre, Baolay, Vaolina.